voninahitra ho an'Andriamanitra antsika. Jehova mpanjaka, nampisy ny tany, namorona ny olona, ka mendrika haza. Ka voninahitra ane Jehova mpanjaka, ny voninahitra manao irery ihany mandrakisa. Voninahitra ho an'Andriamanitra antsika. Jehova mpanjaka, nampisy ny tany, namorona ny olona, ka mendrika haza. Ka voninahitra ane Jehova mpanjaka, ny voninahitra manao irery ihany mandrakisa. Tuluri ni aza, kameni voninahitra, voninahitra, mpanjaka mahery, sy tombo ny hery, voninahitra mandrakisa. Ilanitra ambony sy ny hazavanako, dia samy ahitanare, fa endry toko ianao, ny tany sy rano, sy zay eo aminy, dia samy mitory ny fambonianao. Tolory ny aza, ka mene voninahitra, ome voninahitra, mpanjaka mahery, sy tombo ny hery, ome voninahitra mandrakisa. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alady faharoa amin'ny advento. Advento nazona ny teny hoe adventus, adventista, avant, auvent. Milaza fiandrasana, fiavian'ny Kristy. Ary zany no lokon'ny zavaboary maitso miandry an'i Kristy. Alahady efatra mialohan'ny Krismasy atao hoe alahadin'ny advento. Taom-baovao ny fiangonana izy io, fiandohan'ny taom-piangonana ny advento. Dia mankalaza izany advento anaky-efatra izany tsika amin'ny taona. Ny raha fanevany chapelle militaire eto Ampahibe no raintsika sambatra.
hivavaka isika. Nderany laza ny voninahitra anao Andriamanitra, niambina ny fananay koa ianao tsy ho tratry ny loza. Narovanao tamin'ny zavatra maro samihafa, na ny fananay, na ny ainay, na ny tenanay, na ny sainay. Ianao Andriamanitra mitantana ny vimbina, tsy hoe nahary anay hitovy endrika amin'ny zanakao ihany, tsy hoe nividy anay tao amin'ny Kristy ihany, izay zavatra lehibe maha-olona anay, fa mbola mikarakara ny ara-nofonay, mikarakara ny ara-piarahamonina aminay. Ka misaodranao zay Tompo nandratra zao anio izao, tsy noho ny herinay na ny tanjakay, fa noho ny fitiavanao, noho ny fitantananao, ary noho ny fiahinao anay. Ka indreto ny mpiakavin'ny finoana, atolotra ianao ny dera sy ny laza fa ianao rery ny mendrika izany. Amasiny zao fotoana zao Tompo, mba hoanitra kasitrano eo masinao. Amasiny liturgia mitoly, ny sakrameta zay atolotra reo zanakao, ka ho masina tsy misy tsiny izy ireo, fa ho vanginy fanahy masina, ary izany Tompo no mahafaly anay, izany Tompo ny deranay anao, ka mahafaly anay ny mampiomana ny vavakay amin'ny vavaka ny ampianarin'ny Kristy ilay manao hoe Mamasina ny lelananao, ho tonga ny fanjakanao, atao ane sitraponao, ny fiatata amin'ny lany, meo ane misy ny sasany, ary mamelana evokay, tahaka na amelana isaka rehefa taminay, raha zavokondana eo fakapanahy, mpanao fanjakana izay. Petraka isika iay noho ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo. Ampahana amin'izany hita amin'ny Jaona voalohany toko faharoa, epistiliny Jaona voalohany toko faharoa, ny andinin'ny fahavalambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Jaona voalohany toko faharoa, ny andinin'ny fahavalambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Eno io amin'ny fanajana tsara sady eritrereto tsara ny tena nambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Jaona voalohany toko faharoa, ny andinin'ny fahavalambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Hoe ny apôstôly masina, rankizy zao no ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro ny antikristy efa tonga sahady, koa izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Avy tamintsika ihany no niala ireo, nefa tsy mba namantsika izy, fa raha tahiny namantsika izy dia nitoetra tamintsika ihany. Fa efa niala izy mba aseho fa tsy hisy antsika izy rehetra. Fa ianareo kosa manana nositra masina avy amin'ilay masina, ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no ratoko aminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiany lainga avy amin'ny fahamarinana. Iza ny mpandainga
afa-tsy zay mandà amin'ny Jesosy tsy ho Kristy, izy no antikristy, dia izay mandà amin'ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra mandà ny zanaka no tsy manana ny ray, izay manaiky ny zanaka no manana ny ray. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalà amin'ny Jehova, sambatra izay mitany ny teny vavolombelony ka mitady azy. Tsy natanteraka izany sitrapon'ny tompo izany isika, andeha isika hifona hanaraka izao vavaka izao. Tompo, andro farany marina izao iainana izao, miseho lany ny zavatra maro samihafa mifanohitra amin'ny sitraponao, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahabibiana maro samihafa, ny fahavetavetana maro samihafa. Mbola misy koa ny karazana antikristy maro samihafa izay misintaka miala amin'ny fiangonana ka manorina fiangonana hafahafa izay tsy mifanaraka amin'ny toe-tsain'i Kristy. Betsaka ny voataonan'izy ireo. Na zay koa dia miroro saina, sao dia mba haniny misy fahamarinana. Tompo mamela ny elokay. Mamindrafo aminay fa nisalasalany amin'ny finoana izay taitaitra nahita fahagagana, taitaitra nahita teny tsara lahatra, taitaitra nahita karazana filozofia hafahafa. Mamindrafo aminay. Mamela amin'ny elokay. Miaina amin'ny lainga izay mandainga amin'ny olona, na amin'ny aina aman-jery, na amin'ny tamajotra serasera, na amin'ny fiainam-pianakaviana, na amin'ny fiainana arak'asa, eny fa mifandaingana dia ny mpivady ary. Mamindrafo aminay. Mamela amin'ny elokay. Mandanao Kristy amin'ny endrika maro samihafa izay, na amin'ny fiteny, na amin'ny fihetsika amin'ny nataonay. Izao madio izay efa kely kardiovy ny fonay-pahofopahotana. Mamindrafo aminay Tompo, fa tsy misy mendrika na dia iray aza. Za amin'ny hazakazana ahitana trano, mba hanadiovanao anay ho afaka amin'ny fahalotonay. Mamindrafo aminay ry Andriamanitra nahary anay. Mamindrafo aminay ry Jesosy Kristy mpamonjy anay. Mamindrafo aminay ry fanamasina le mpanamasina anay. Amen.
amintsika zay mibebaka marina tokoa ary vonina anatona ny Kristy indray. Mitsangana ndreny teny somafaly fa mafany fahotantsika izy. Hoe ny apôstôly masina. Satria raha manaiky an Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao, fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa mifono inona ahazona fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena ahazona famonjena. Noho izany ary havana, dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotantsika, noho ny aminaran'i Kristy Tompo, samyamideran'ny Tompo ianareo. Petraka amin'ny fifaliana isika noho ny famelan-keloka ny raisitsika amin'ny alalan'ny hira eny andony maraina sady iomanantsika amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana izay amakina sy anona ny vaky soratra masina tsika ry havana. Ny anomboana izany dia ny Genesisy toko 7:7. Genesisy toko 7:7, ny andinin'ny 9 hatramin'ny andinin'ny 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Joda, hoderain'ny rahalahy anao ianao, ny tananao ao amin'ny vozin'ny fahavalonao. Iankoa ka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao, zanadio na Joda, avy niremby ianao anaka, mamitsaka mandro toy ny liona izy, ary toy ny liom-bavy ka izy nanaitra azy. Ny te hipanjakana tsy ala amin'ny Joda, na ny te hina fanapahana eo anelanelan'ny tongony, mandrapahatonga ny silo ka no azy ny firenena. Amen. Toizana amin'ny Korintianina voalohany toko 12, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny 10. Korintianina voalohany toko 12, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny 10. Ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony gentilisy ianareo, dia nentina tany amin'ny sampomona araka ny tao-mananareo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe
voaozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Amen. Amaranantsika azy ny filazantsaran' Jesosy Kristy araka ny Mateo 1:1 hatramin'ny 7:10. Mateo 1:1 hatramin'ny 7:10. Andeha hitsangana isika rehetra. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahavy, ary Joda niteraka amin'ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka, ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria, ary Solomona niteraka ny Rehoboama, ary Rehoboama niteraka ny Abia, ary Abia niteraka ny Asa, ary Asa niteraka ny Josafata, ary Josafata niteraka ny Jorama, ary Jorama niteraka ny Uzia, ary Uzia niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Aza, ary Aza niteraka ny Ezekia, ary Ezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josia, ary Josia niteraka ny Jekonia amin'ny rahalahavy tamin'ny nifindrany tamin'ny tany Babilôna. Ary taorian'ny nifindrana tany Babilôna, Jekonia dia niteraka ny Selitiela, ary Selitiela niteraka ny Zerobabela, ary Zerobabela niteraka ny Abiuda, ary Abiuda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Eliuda, ary Eliuda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 450, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tamin'ny Babilôna dia taranaka 450, ary hatramin'ny nifindrana tamin'ny Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 450. Amen. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ry Andriamanitra tomponay misaotra anao izay fa miomana indray anao ankehitriny hanome ny teninao anay ho fiainanao anay. Ny fanahy masina anay hitaridalana na ny mpanomponao izay notendrenao izary izany na ny fiangonanao izay fanalaminao ihany koa ankehitriny handray izany. Mitenena Jesosy araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao. Amen. Toerana isika Koritiana voalohany 2:20. Korinto tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly dia tanàna malaza tadifa ny ampira ngeza tetỳ an-tany dia ny ampira babiloniana, dimbiasa ny ampira grika, dimbiasa ny ampira mediana sy persiana, dimbiasa ny ampira grika dia ny romana. Ireo no efatra malaza indrindra tetỳ an-tany. Nisy ihany ny ampira madinidinika tahaka ny Ottomana sy ny sisa fa ny ngeza be dia ireo efatra ireo teo amin'ny tantara. Ka tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly mbola tsy le filaza ny lazan'ny grika na dia ny romana ary nanjaka. Korinto dia tanàna ngeza be tamin'ny fotoana any, tanàna grika.
amin'ny province-ny Macédoine na Makedonia fanatrika amin'ny botte d'Italie zany. I Grika dia misy seranantsambo anankiroa ankavia sy ankavanana eo amin'ilay tanàna ngeza be tanànambarotra, ny kolotsaina maro samihafa, ny filôzofia maro samihafa. Fa io tanàna io koa dia tanàna feno sampy, feno mpanao magia. Amin'ny andro Paul zany dia feno mpanao magia ireo. Misy olona nipetrahany fanahy maro samihafa ary rehana mihitsy zany tamin'izany fotoana. Ao moa ny filôzofa lahateo etsy-andaminy, ao ny olona manana fanahy endry, fanahy maminany, fanahy manasitrana, manana an'izany ny olona. Amin'ny faritry Atène manontolo hatrany Korinto zany feno an'izany. Io tanàna io nefa nisy fiangonana orin'ny Paul apôstôly. Io fiangonana io natao hoe fiangonana tao Korinto. Dia Korinto io zany nanoratana ny epistily ity na tonga ny Paul nampitandrina ny zareo momba ny zava-misy manodidina. Ny perikopantsika volana Desambra dia milaza hoe manaiky an' Jesosy ho Mesia ny mino, manaiky an' Jesosy ho Mesia. Manahoana zany manaiky an' Jesosy ho Mesia zany ampiaritsika amin'ny taratasy ny soratan'ny Paul apôstôly. Hoe zany moa zavatra mandeha ho azy, mora manko miteny an'izany fa ny mampiatra an'izany sarotra. Zavatra roa ihany singanitsika ao anatin'izany. Ny voalohany amin'ny Paul apôstôly ny olona manaiky an' Jesosy ho Mesia na tompo dia olona niala tamin'ny karazan-tsampy no ny asan'ny fanahy masina. Niala tamin'ny karazan-tsampy ny fahazarana maro samihafa noho ny amin'ny fanahy masina. Dia vakitsika ny Korintiana voalohany toko 2:20 andinin'ny voalohany sy ny faharoa, andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Vakitsika ary ny amin'ny zava-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy fantatrareo. Fantatrareo fa fonony gentilisy ianareo dia nentina tamin'ny sampomona araka ny taomanareo. Mampatsiarinareo aho Paul amin'ny fiangonana tany Korinto momba ny raharahara-panahy, momba ny spiritualité, momba ny fiainam-panahy, so afangaronareo amin'iretsy karazana sampy rehetra sy ny resaka ara-panahy. Fa nareo taloha efa tao, fa nalana tao. Ianareo nentina tamin'ny sampomona. Satria tamin'ny andro zany le fanahy tao amin'ny olona misy manao teny tsy fantatra, mahavita maro samihafa. Tsy le sampy ho Paul apôstôly no mahery fa le fanahy. Le fanahy zany no tena ratsy. Ny sampy zany dia antenne ho an'le fanahy. Ary zay ry ankizy tsy tsara makamaka zavatra amin'olona tsy fantatra hoe porte bonheur sy reny antenne ny fanahy ndraindray fanahy hafahafa. Ny moara sy ny takan'izany ange tsy isy dikany fa tandroka io dia misy vovopaty, misy taolana, misy ety ny vidiny tetsy dia ina ny vitan'le ety. Fa misy fanahy manaraka an'iny. Ny olona mosaviany olona takan'izany tsy le zavatra tsipony loatra fa misy fanahy manaraka an'iny. Zay mahatonga ny Paul miteny hoe nareo tana amin'ny sampomony. Ka zao amin'izay rehefa miresaka tontolon'ny fanahy isika. Dia tolon'ny fanahy teo amin'ny Grika dia maro be. Tabidio fa ny teny hoe Jeux olympiques dia avy amin'ny sampy, so tsy mahafantatra. Olympe dia teny botra ny Grika ipetrahan'ireo andriamanitra. Zeus na fils de Cronos ny lehibe. Dia misy an'ry Hades zay andriamanitry ny faty na ny fiainan-tsy hita. Misy an'ry Neptune, misy an'ry Apollon, misy an'i Hermès. Matetika afangaron'ny olona ny mythologie grecque et romain samihafa reo. Le andriamanitra Grika ihany Zeus ihany nataon'ny Romana hoe Jupiter. Le andriamanitra hoe Hermès amin'ny Grika ihany no ataon'ny Romana hoe Mercure. Fa zavatra ray ihany reo fa ny andriamanitra ny Grika zany lovain'ny Romana. Ka zareo manana andriamanitra be deaibe, manana fanahy be deaibe, misy andriamanitra ny toaka, Bachy na Bachy ny anarany, Dionysios izy ny sasany. Dia rehefa dozy zany anao dia miditra aminao io fanahy io zany. Dia misy fanahy ny fijangajangana. Dia misy karazany maro le fanahy. Ka zay ho Paul apôstôly sao dia mbo afangaronareo amin'ny fanahin'Andriamanitra io
reny efa nilazanareo reny karazana fanahy maloto reny misy mampifangaro le fanahy. Misy fanahy miteny zavatra marina koa, fanahy ny fahendrena tamin'ny Grika. Misy fanahy miteny zavatra marina, misy fanahy miteny tsy fantatra manasitrana. Fa ireny dia karazan-tsampy ho Paoly apôstôly. Misy fanahy madio, ary reny zavatra ireny mifangaro amin'ny fiainantsika ankehitriny. Eto Madagasikara koa manomboka manao syncrétisme isika, manomboka mampifangaro ny fanahy isika, ary ny zavatra jerentsika amin'ny andavanandro dia miezaka ny fanahy zao tontolo zao mampifangaro an'ireny. Reny dessin animé jerenareo reny dia efa mampifangaro an'le fanahy. Inona moa le jeneranao le hoe Avatar, hoe inona le 4 éléments, inona le élément efatra moa? Tanareo fa hainjareo tsy anjery fa nareo lehibe mangina fotsiny. Inona aby le izy? Le feu, la terre, le vent, inona ny ray? L'eau. Ary zay le fanahy resamin'ny Grika. Fanahy ao amin'ny rano, fanahy ao amin'ny afo, fanahy ao amin'ny rivotra, fanahy amin'ny afo, fanahy ao amin'ny tany. Ireny zany tsy zavatra vaovao reny fa tamin'ny kolontsaina Grika zany efa nisy an'ireny. Ary zay le hoe efa nialanareo va. Fa matetika itsika tahaka nety Korintiana tsika indray mahay manatona an'le izy. Mbola manampitrotroka ao amin'ny firenena zany eto amintsika tahaka ny tany Grika ihany le fanahy maloto eto amintsika zany zao efa mitony teny fanahy tsara. Hoe fanahy madio hono izy, mahazo mivavaka, kristianina hono izy, fanahy amin'ny rano, herin'ny rano. Tsy efa misy amintsika daholo moa zany? Misy sa tsisy? Amin'ny tele no tena ahitana azy. Eken'ny olona rehetra iny mandalo amin'ny tele ato 100% ny fitombotsoa azo, ny valiny azo. Fanahy mamitaka. Misy zavatra zany ny alantsika, kanefa mitady verina mankany isika. Be dia be izy io. Ka ny olona zany mahagaga le kristianina, efa hoe kristianina dia miverina mankao. Ao nresahako teto tamin'izay nanazy voyage d'étude tany ambanivohitra tsy didy dia misy fokotany anankiray, misy fiangonana ambadiky le altara io zany misy fandriana. Misy fandriana ao, misy mahatsiaro le tantara. Dia rehefa nanao fanadiadiana zay ny antsasany maherin'ny vehivavy eo amin'ny tanàna kely bevoka daholo. Na ankizy vavy kely zany na akanjamy dia amin'ny teny fa ahoana moa zareo mivavaka ao daholo. Ay zareo io diovon'ny pastera ao daholo rehefa mirava fiangonana. Misy eto Madagasikara zany. So dia verentsika hoe any Korintiana misy hoe fanahy fijangajangana. Fa ireny zany efa niala tamin'ireny. Natao hoe fiangonana avy amin'ny teny hoe eklesia, église. Misy teny hoe exa ao. Ianao raha tsy manana exa dia tsy fiangonana, tsy le exa petite amie zany resana zany. Fa le exa midika fikisahana, extraordinaire, exportation, expatrié, nisy zavatra efa nialana. Iny le tenenina hoe niala tamin'ny maizina mankao amin'ny fahazavana mahagaga. Mbola misy zavatra nialanao ve ka marina ma-exa anao amin'ny fiangonana. Izay le hoe niala tamin'ny sampy, ny karazan'ny sampy ny fanahy. Io Paoly apôstôly ianareo taloha nentina tatsy, fa ianareo tsy amintsony sao dia manimanina ny tongolon'ny Egypta. Misy ohatra anankiray ngeza be, io soratra masina io rakizy matoa atao fa malaina manko ny ankizy hamaky an'le teneny le vakin'ny pastera teo ohatrany tsy niteny anaran'olona boboka be dia tsy fantatrao le anaran'olona. Fa misy dikany reny amin'ny teolojia tsy mandeha ho azy reny, fa misy dikany tsirairay teny soratra masina io raha misy koa boky zany ety ambony tany tsy mohatran'io. Fa zay lazaina io dia misy zavatra. Ndeha raisitsika ny 15 amin'ny Matitoko voalohany. Misy tantara ngeza be mbadiky ireo anaranareo. Fa itsika tsy mamaky dia tsy hitantsika hoe inona moa zany nasaona zany, inona moa tantaran'ny Tamara zany. Raha miverina amin'ny Genesis anao mijery ny tantaran'ny Tamara zany gaga ianao. Fa roa ihany resantsika. Tsy fanao teo amin'ny
parenté firazanana généalogie na tetiarana taloha mitanisa vehivavy lehilahy foana fa maninona misy vehivavy vitsivitsy ao misy vehivavy efatra farafahakeliny Tamara de Rahaba de Rota de Marie misy dikany daholo reo vehivavy reo fa roy aminy tenenintsika matitiko voalohany andininy fahabdy miaravaka itsika ary Salomona miteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba ary Boaza miteraka ny Obeda tamin'ny Rota ary Obeda miteraka ny Jesy razan'ny Jesô reo maninona mo Rahaba ny resahana taiza natadiavantsika ny tantarany Rahaba tamin'ny nialan'ny Israely avy tany Egypta ankaiza hoany amin'ny tany Kanana dia mandalo amin'ny tanàna ngeza be sady misy miaramila matanjaka misy mandahavo be atao hoe Jeriko inona le asan'le Rahaba mo vehivavy janga efa tsy hainankizy tsony dikany vehivavy janga fa itsio kely inona le izy mpivarotena mavity makotipa makorela inona koa mo sakafo mbahiny tomena reo le Rahaba janga zany rehefa nafika ny Jeriko iry Mosesy nandefa mpisafy tany nandefa espion zany maranitra be reto espion reto satria rehefa andeha isafy tany izy dia mpivarotena mitadiavo tadio fa ny mpivarotena dia asa tranainy indrindra maneran-tany io ny asa tranainy indrindra asan'ny vehivavy tranainy indrindra zao moa efa asan-dehilahy efa misy koa fa zao mampiavaka ny mpivarotena raha te haka renseignement amin'ny toerana anankiray anao dia mandana manatina mpivarotena fa renseignement ihany no alainao fa tsy zavatra hafa dia raha te amin'ny tany anao tanànany Dego dia mandana manontany mpivarotena raha te amin'ny Tamatavy dia tahak'izay fa ao misy secret manomboka amin'ny secret anandapa ka hatramin'ny secret madinika ao no misy azy fantatra ny miaramila tsara zany fa reny amin'ny taniny jereo ny film vietnamien sy ny sisa sy ny takan'izany reny hitanareo reny fa ana mpivarotena ny manontany dia any no misy ny renseignement rehetra ary reny mamandrika reny hatramin'ny diplomate ka hatramin'ny inona mankôdy olo ny olona fa mahazo amin'ny mieritreritra hoe ny mankô zany ny tsy fantatra ao ny karazan'olona mankô zay ny avantaran'ny secret rehetra ao anatiny ao dia izay no manahirina amin'ilay izy ka tsy le resaka zany dia hoe mamenitra ihany hoe razan'ny Jesô misy mpivarotena razan'ny Jesô le eto fa Rahaba kay zany rehefa naheno ny zanak'Israely dia nanomboka ny eritreritra fivavahana izy hoe izareo reo no tena manin'Andriamanitra anaraka an'ireo ka rehefa tafiditra Josoa dia izy hoe anoro anareo secret ny tanàna fa za avotanareo rehefa voatafika ity tanàna ity nino izy fa ny Andriamanitra ireo no matanjaka rehefa rava no mandany Jeriko zareo ihany no avitra tao amin'ny tanàna rehefa aveo izy nivavaka sady niala tamin'ny fanompoan-tsampy niala tamin'ny asany nahazo vady ara-dalàna izy tsy mahagaga raha razan'ny Jesô izy bebeny ihany misy mpivarotena ny anankiray Rota inona indray ny amin'ny Rota misy boky ato Rota no anarany dia io le tantara Rota mipetraka amin'ny toerana mpanompo sampy be nisy olona ny vahiny tany mba hanjanaka dia nanambady le zanany nanambady an'ny Rota sy Orpa zany vehivavy mirahavavy nanambady mpirahalahy maty daholo le Israely aminareo dia nody zareo nomrery sisa le rafozana vody aho izy le rafozana fa maty daholo ny zanako maty daholo ny vadiko tsisy niteraka le vinanto ny fikitra anaraka azy Orpa moa nalaky ny venina fa Rota nanaraka foana inona miteny Rota rehefa nandresy lahatra anao fa tsy maintsy manaraka izy ny firenenao no fireneko ny Andriamanitra no zay le izy zay le mifindre ny alany le sampitaria lasa natsangan'le rafozana ho zanaka izy dia nahazo vady mpanan-karem-be izy dia niteraka anaty ny razan'ny Kristy koa zany io dadaben'i Davida mihitsy zany mpanompo sampy avy any Moabita
Nilazana an'izany dia hoe ny olona mikisaka mifindra zay no tiany Paoly resahana hoe ianareo koa ve dia mefa nifindra sa mbola ao anatin'le fandehany ihany ianareo, fa ny olona mifindra mikisaka miala amin'ny sampy karazan-tsampy mankatsy. Misy zavatra tokony mba efa resitsika amin'ny fiainana. Inona mbo atany sao, inona mba resinao teo amin'ny fiainana ka mba efa nialanao teo amin'ny fomba fijery, amin'ny fomba fitantanana, amin'ny fomba fiaina. Zay le tenenin'ny Paoly apôstôly eto. Ny olona manaiky an' Jesosy Mesia zany dia olona niala tamin'ny fahazarany ratsy na ny karazan-tsampy no ny asan'ny fanamasina. Fa ny faharoa dia izao, ny olona manaiky an' Jesosy zany dia nohony amin'ny fanahy masina. Tsy hoe manaikinaiky fahatany izy fa manana fanahy masina izy. Ny olona manaiky an' Jesosy dia olona manana fanahy masina. Verenantsika zany ny Korintiana voalohany 2:7. Olona manana fanahy masina izy. Tsy vitany nifindra izy, niala fa manana fanahy masina ny olona manaiky an' Jesosy. Vakitsika eny 7 koa mampafantatra anareo fa tsy misy olona ampitanen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy ratsy. Ny fanahy masina tompoko tsy manozona ny Kristy. Fa amin'izao fotoana izao misy karazana fanahy maro manompa ny Kristy. Tsy vao zao fa tamin'ny andron'ny Korinto koa zany misy fanahy manompa ny Kristy. Misy fanahy manozona zany fanahindry zareo, manozona fotsiny no asan'io fanahy io. Ka tandremo koa Paoly apôstôly fa misy olona tsindriany fanahy, mahavita zavatra magaga izy, mahavita zavatra marina izy, fa tsy mifanaraka amin'ny fanahin'ny Kristy. Tsy vao androany io, fatry ny ela zany efa nisy an'io. Jerenge ny asana apôstôly 2:12 santionana anankiray. Fanahy anankiray ohatran'ny tsara manao zavatra tsara fa tsy izy. Ary io no manahirina koa amin'ny androntsika ankehitriny. Asana apôstôly 2:12, 2:12 hatramin'ny 9:20. Indraindray tsika voafitaka amin'io resaka fanahy manao zavatra tsara io. Ka mila fitandremana fa ny olona manaiky an'i Kristy manana fanahy masina fa tsy hoe fanahy hafa. Vakitsika 2:12 amin'ny asana apôstôly 2:12. Ary raha andeha ho any amin'ny teny fivavahana izahay dia nisy ankizivavy anankiray manam-panahy mahavaly. I Paoly apôstôly andeha am-piangonana, vavahana ankalamanjana izy io, afaka mankedôly ny olona. Misy zazavavy anankiray manana fanahiny piton. Piton zany karazana bibilava, indraindray izy fotsy. Io fanahiny bibilava io miteny zavatra marina foana. Nahazo vola be mihitsy le tompony. Te amin'ny tany sekren'ny mpivady ianao resahana. Te amin'ny tany zavatra ho avy ianao resahana. Tsy manoro vono mihitsy io. Ary zay ma hoe ohatran'ny fanahy tsara. Te amin'ny tany passé ianao ambarany aminao. Eto Paoly apôstôly mandalo milaza ny marina izy. Reo lehilahy reo izy mitondra ny olona amin'ny famonjena. Marina nge zany. Zay no teneniny isanandro satria fanahy io tsy mba mandainga. Fa izy tsy fanahin'ny Kristy, tsy fanahy masina. Zay na tonga ny Paoly miteny non pas de négociation avec l'esprit impur. Na de miteny zavatra tsara ary izy, tsy minégosy zany. Rehefa mananao isanandro izy norohan'ny Paoly. Isanandro izy miteny an'io foana. Raha tany aminao tany ianao manao Paoly tsy manahy fa manino ianao manaraka anahy foana. Dia norohan'ny Paoly very fananana le tompony dia voadarika ny gadra mihitsy ny Paoly ny farany. Satria ny voaroka le izy dia tsy nahinao zavatra intsony. Jesosy koa nataony lanjamy tamin'ny fotoan'androny. Dia voly foana, dia moni foana malala hoe Jesosy zanaky Davida. Jesosy hoe miala foana ianao. Ka nainao zany le fanahy zany mifangaro, mody tsara.
efa misy fiangonana eto amintsika kehitriny a tsy mandroaka tsony izy tromba sy kalanoro zaroana fa karakaraina fa manampy reny efa misy zany karakaraina hono le izy ina mampiavaka anao ampimasy ary zany misy eto zany ny fanahy masina ho Paoly apôstôly tsy mandany Kristy zany fa manaiky ny Kristy ho tompo tsy endriky velany zany a fa mifomantolo misy koa nitoroteny rehefa elaela izy nitoroteny ngamba manomboka tsy mahazo kily dia efa mivadika anay izy hoe zany Kristy izy fa Kristina indray moa ty andrasonareo ty za efa tonga ko inona indray manaraka amin'ny ny olona ange manaraka amin'ny olona na dia efa miteniteny manozona soratra masina ny olona manaraka foana ny olona dia misy indray miteny hoe tsy marina le soratra masina hoe tsy ambony tavanao ny nananao fa raha tsy izay le mpitarika piso ny mpanan-karena fa reny maraina tsemboka raina ka hatramin'ny hariva manaraka amin'ny olona hoe marina zany le tsy dia manaraka amin'ny olona zany nataon'ny olona amin'izao manaraka amin'ny olona na ianao ara manaova ry velany fa manaraka amin'ny olona farafaratsy le vadin'olo manaraka amin'ny olona zay ny toetsain'ny olona amin'izao fotoana izao tsy mieritreritra tsony hoe fanaraka amin'ny Kristy ve ty fa raha misy manaraka amin'ny olona vadika jiosy ny malagasy manaraka amin'ny olona ataovy fanamiana jiosy amin'ny tiandro mafana be saron-doso sy ny sisa déplacena avy any degoma ketsy be pasy manaraka amin'ny olona sa tsisy zany zay le hoe efa tsy malala tsony ny olo hoe antikristy ange zany resaka zany fa manaraka foana amin'ny olona dia ny olona zany amin'izao fotoana izao zany mitovy amin'ny tany Korinto fahizay ihany hoe mila ho Paoly apôstôly hoe mandinika tsara hoe rehefa miaona amin'ny Kristy zany anao mba misy zavatra efa nialana mba alohan'ny nomona teo tena mba nijerijery dia misy anankitelo fa fantatrareo ny anankiray fiangonan'ny Maradona tompoko misy ao Argentine fa jereo kely misy sariny eo dia misy sarina baolina ny logo ny FIFA rehetra misy mivavaka ao ary misy mpampivavaka pretra ray zay any Amerika koa misy fiangonan'le mpanakanto malaza mbola malaza amin'izao mivavaka ao amin'iny olona misy sariny eo zany miboridany bava amin'ny olona ao misy koa le fiangonana anankiray fiangonan'ny zalahy Picolin zany avy amin'ny teny hoe picolé dia le nga presbytera zany manamasina le fandeha manjamanja kosa mandray amin'le fiangonana angambany dia Damasine Desaraina le tavoangy dia tonga ny olona ary zay ny mahagaga hoe ty olombelona ty ohatrany manahirana amin'ny hoe intelligent ve izy sa ahoana sa amin'ny hemitra fa tonga ny olona fanahy tsy manaiky an' Jesosy Kristy fa dia mahazo olona ka Paoly apôstôly no mananitra antsika hoe tandremo fa raha manaiky an' Jesosy anao tompo amin'ny babanao amin'ny fonao rehetra ary rehefa manaiky an' Jesosy tsy resaka filan-tombotsoa tsy resaka hoe vola tsy resaka hoe nahitako an'izao tsy resaka tombotsoa ihany raha tombotsoa ihany ianao mbola vondro-zalako aty mahasitrina aty misy an'izao tsy tombotsoa ihany no andaranao amin'ny Kristy fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia ampina ho anao cadeau le reste misy zavatra mandeha aloha ary raha olona koa nijerenao te-piangonana dia anao sy ny tenanao individuel tompoko ny famonjena ka tsy ankijerijery ny hafa sy ny kleman'ny hafa sy ny ataon'ny hafa dia mahatonga anao mbola jery kiraro na ny akanjon'ny sasany foana fa Kristy no jerena manaiky an' Jesosy tompo ianao amin'ny fiainanao manontolo amin'ny fitantananao ny arenanao sy ny sisa misy idiran'ny Kristy fa be dia be ny fiainantsika mbola tsy idiran'ny Kristy dia hoy izy le zalahy hoe ahoana moa na inona no idiran'ny Kristy amin'ny FB-ko vadiko raha tsy miditra amin'ny FB-ko Kristy inona no hiditra amin'io be dia be ny faritra mbola tsy idiran'ny Kristy amin'ny fiainanao io dia indray fiainanao ara-bola izy io dia indray fiainan-tokantranonao dia indray fitezanao ny zanakao dia indray ny fitantananao ny mpiasa eo ambany fifehezanao tsisy idiran'ny Kristy tsy mbola ny Kristy ianao fa manontolo no ilain'ny Kristy amintsika ka raha miatrika izao fotoana adventy izao tsika dia hoe miandry ny fiavian'ny Kristy mila misy zavatra hialantsika ny ala avy ato mankatso ve ianao Dia ny faharoa, mila manana ny fanahy masina izay manaiky ny Kristy.
anina zany fanamasina daholo zany isika izay mahatonga antsika anaiky ny Kristy ho amin'ny famonjena. Amen. Andeha hivavaka isika ry havako. Indre zany fifalianay Andriamanitra fanandreny sitraponao, nandray ihany koa ny afatra avy amin'ny teninao amin'izao alady faharoa iandrasanay ny fiavianao Jesosy Kristy izao. Ny fahatongavanay niatrika izao fotoana izao dia noho ny famonjenao sy ny fanafahanao anay tamin'ny ratsy. Ny fanafahanao anay ihany koa tamin'ny karazana fanompoantsampy fanahy ratsy maro samihafa. Koa ankehitriny izahay dia manavao ny fanoloran'ny tenanay, fa tsy hiverina intsony amin'izay efa nialanay dia ireo faharatsiana maro samihafa ireo. Ary manaiky anao Jesosy Kristy ho Mesia dia ilay voahositra ho mpamonjy anay sy izao tontolo izao. Izany dia noho ny asanao fanahy masina izay mitarika anay mandrakariva. Koa ankehitriny dia mangataka aminao izahay ny hitarianao anay hatrany hatrany. Tsy handa na hiteny ratsy anao Jesosy Kristy Tompo amin'ny ataonay, amin'ny fiteny sy ny fihetsika maro samihafa, dia hitory ny maha Kristy any Mesia izahay. Tario hatrany ny fiangonana, mba tsy hiala fa hifikitra mandrakariva aminao Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina ihany koa. Mba tsy ho voafitaky ny fampianaran-diso maro samihafa izay misarika anay hanaraka azy ireny. Fa ianao fanahy masina izay efa tenantinay no hitaridalana anay hatrany hatrany. Ankininay aminao ary Tompo ny programa maro samihafa, ny an'ny fiangonana, ny an'ny sampana ihany koa, ny sampanasa, fikambanana maro samihafa amin'izao faran'ny taona izao. Ianao fanahy masina ny hanampy azy ireo, mba hahafahan'izy ireo manao ny programa nasa ny amin'ny taona ho avy, mba hanambara ny aminao Jesosy Kristy Tompo, dia ny fitoriana izany amin'ny olona rehetrarehetra izany iny no vaindondra raha sy ho fototry ny ataonay rehetra. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany vavaka izany. Amen. 7 sy 900 ny andiny voalohany sy ny faharoa.
ho fidoroantsika vavolombelona ny amin'izany faneketsika an'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina izany ry avako dia andeha iombonantsika eo mpitsanganana ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Ponty Pilato, nimboina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray sy to, avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty. Eny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fanompoana masina, ny famelan-kely, ny fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry avy. Mahafaly antsika amin'izao andro izao ny manolotra ny birao ny faharoazana ny birao ny sampana fifoazana, miangavy ny solotenan'ny birao ny fiangonana mba maky ny anaran'ny filo, dia ny filo rehefa tonga eo maky ny anaran'ny mpikambana rehetra dia roso amin'ny fanolorana fametrahana izany birao izany isika. Ampitombona ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarahaba ny fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo. Iroso amin'ny fitokanana ny birao vaovao amin'ny sampana fifoazana na safify isika izao. Misaotra an'Andriamanitra isika nanome izany fotoana izany. Eto dia mitondra ny teny fialantsiny avy amin'ny filohan'ny fiangonana, satria tsy atao toerana izy noho ny asa izay atao amin'ny firenena, ka naniraka anay filoha lefitra miaramila hitatana izao fanokanana izao. Misaotra ihany koa ny filoha sy ny mpikambana amin'ny birao ny sampana fifoazana na safify teo aloha, na vita ny asa fanompoana, ny tompony ho aminareo hatrany. Nahazo birao vaovao ny sampana fifoazana na ny safify, koa ankehitriny dia miantso ny filohan'ny sampana vaovao dia Andriamatoa Rakotonaivo Tiko Iroso aty anoloana. Dia miangavy ny filotsika maky ny anaran'ny mpikambana ao anatin'izany birao ny safifa izany. Saotra betsaka paster. Dia mbola ho ampitombona aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Izao dia ho atolotra antsika ny anaran'ireo birao izay mandrafitra ny sampana fifoazana. Ny filoha moa dia ny tenako Rakotonaivo Tiko, ny filoha mpanampy Kolonely Ranaivo Manana Alain, angaviana mitsangana aty aloha izy. Ny mpitarika ara-panahy Ramatoa Razakasoa Kristine, angaviana itsangana aty aloha daholo izy voatonina anarana. Ny mpitahiry vola Ramatoa Vololontsoa Tina, mpitatsoratry ny vola Ramatoa Razana Mandroso Mariette, mpitatsoratra Ramatoa
fa raha malala soa Alfonsine. Voamera amin'ny fitaovana raha matoa Razafin-drabavy Juliette. Mpanolo-tsaina atoa Andrianarivony Flaubert. Mpanolo-tsaina faharoa Andriamatoa Ertina Mboangiarinosy. Mpandimim-bola ny sampana Andriamatoa Ramarson Jean Christ. Dia ireo izay ao anatin'ny baroampandrindra ny sampana fifoazana mangataka ny paster tompom-pitondra. Hitodika aty amin'ny alitara ianareo. Hoe ny tompo efa nanendry mpiambina amin'ny mandanao ary Jerusalemo ka mandrakarivan'andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Ianareo izay mpampahatsiaro an'i Jehova aza mitsahatra aza mamela azy angina mandra-panaovana ny Jerusalemo mafiorina. Andrasy n'ondrin'Andriamanitra eo aminareo mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka n'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasany fa ho fianarany ondry. Rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo satry-boninahitra tsy mety lo ianareo. Ho antsika fiangonana kosa, hoy Paoly apôstôly, mangataka aminareo izay rahalahy mba ekenareo izay mikely ainy aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananitra anareo aho mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany. Amen. Ivavaka isika. Mizaranao zay Andriamanitra ny fahasoavanao na nindrinao reto mpiasanao ireto, irotsika ny tanimbolanao hitarika ny sampana fifoazana. Ny fanamasinana izay efa nomenao azy any hitarika azy, vita izay rehetra ampanaovanao azy, satria izay minanao ny asa ataonao no ataony koa masinina aminaranao izy ireo tokony amin'ny anaranao mba vita izany andraikitra tsirairay nametrahana azy ireo izany, ka aminarany ray sanaka ry fanamasina dia mametrika anareo izay ho amin'ny andraikitra samihafa izay efa ninorana ro tena sy ny fidiamina anareo. Omba anareo ny tompoka iaranareo, anolo-tsaina anareo izy, ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fitavan-Andriamanitra ray fampiraisana eny amin'ny fanamasina hitantana anareo, hiasa ao anatinareo na ny fanaovana na ny fikasana tanteraka ny sitrapony. Amen. Dia todika amin'ny fiangonana nareo dia mangataka amin'ny baron'ny fiangonana sy nareo ray aman-dren'ny fiangonana filomboninahitra hiaraba azy ireo miaraka mitandrina ombambady. Rehefa na eo midina ho raintsika ao anatin'izany.
manana anjara fitenenina fohy ny filohany ho fanentanana. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina nanome ny fitenena. Ankehitriny dia aseho amintsika ireo ny filoha vaovao sy ny biraon'ny sampana safify. Dia manentana antsika rehetra hiditra ao amin'ny sampana. Aza misalasala manantona ny filoha sy ireo birao. Maro ihany koa ny sampana anatin'ny fiangonana. Dia aza misalasala manantona ny filohan'ny fiangonana, ny birao-piangonana hiditra amin'ny sampana. Misy moa ny sekretera izay manana ny biraony ato ambadika ato, azo atonina ihany koa ny sekretera ny biraon'ny fiangonana dia mankahery antsika hatrany amin'ny asa fanompoana eo anivon'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra. Amen. Dia mahazo ho toerana isika ao amin'ny biraon'ny sampana safify. Eo ampanahy amin'ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo isika mangataka feonkira. Jesosy Kristy, raha misy olona mangetaheta dia aoka izy anatinaka isotro zay mino ahy dia isy on'ny rano velona hiboiboika avy ao amin'ny kibony dia ny fanahy masina izany. Velatra malonantsika reto fanasan'ny tompo reto, zany mezan'ny tompo atsika rehetra mangetaheta ny fahasoavany zay tsy azo tononona mipaka hatrany an-danitra ho an'izay voafidy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra rahatr'izay. Koa asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Mety sy mahavonjy ara tokony atenanao vinana misy tompo ny misaotra anao sy mankalaza anao no ny amin'ny Jesosy Kristy izay tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, mazava avy amin'ny mazava, nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra, feno finkalazana azy anan-danitra noho ny amin'ny fandresena nentiny teto aminay, noho ny amin'ny rano zanak'ondry dia tsy omby alin'alina ny mankalaza azy anan-danitra. Koa mianta aminao izay tompo, na dia mbola ety ambonin'ny tany aza, mba hoentin'ny fanahy masina koa ny fiobiana sy ny fankalazana ataonay izay manao hoe fanorenana azy ireo Eucharistie masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raha isohany ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no atao ho fahatserovanahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika angataka ny fanahy masina sy atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy. Ry tompo ananaiza an-danitro, saronay ny finanam-bilon'ny Betlahema hatramin'ny fahasan'i Josefa avy any Arimatia. Izany famonjena zany dia fa nomaninao tao amin'ny Jakoba
raha nitsodrano any Joda izy fa nite-panjakana tsy hiala ao amin'ny Joda amin'ny Genesis 7:7. Izany famonjena zany efa nomaninao hatramin'ny andron'ny Rahaba-janga tamin'ny Rota Moabita. Izany famonjena izany. Ny fijalianao sy ny fahafatesanao ny fitsangananao dia ny fiakaranao amboninahitra dia tsaronay. Miandro sy mitalao ny verena zay amin'izao advento izao. Mba hafeno ny voninahitra ao ny fisaranao satria ity sakramenta masina ity dia endry Kristy ilay tokana, Kristy ilay tanteraka, Kristy ilay natolotra ho anay, Kristy ilay teo amin'ny azo fijaliana. Miano taminao zay raha io. Iraha le farany fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao raisina tsy hitany nafantany fa zay ny mahafantatra azy satria ato anatinay. Le fanahy mamely, le fanahy manamasina, le parakleto, le paprisika, miano taminao zay ry fanahy ny Kristy, ry fanahy masinao. Amasino ny mofo manamara amin'ny tenan'ny Kristy, amasino torak' izany divay manamara ny ran'ny Kristy. Fa nao Andriamanitra kosa, ianao no tanteraka amin'ny teny zanako malalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary ao aminao Andriamanitra iray tsy tokoa ilaza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy izay vakinao atsika satria iray ihany mofo isika rehetra koa dia tena iray ihany na dia maro aza ary samy miara-mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano ny fanekena vaovao izay nalatsany ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo, tsy misy mahay manatinara tsy nitao amin'ny raiko izay naniraka. Andeha fefavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika nao laharan-kira fa vala amin'ny 80 ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Ento zany kazarao mo re zanak'Andriamanitra. Amen.
5:1. Tsy masina moatra noho ny hafa zay na marina milahatra amin'ny sasany fa ianao na mila eloka ianao na nasa ka dia tonga miatrika anao izay mpanjaka lehibe izay ka manondroka ny lohanay manitry tena manolony voninahitra aho misaotra tompo. Amen. Ny mofonaina no atolony anao manaiky mba olony. Zay efa niala tamin'ny ratsy ka manaiky azo Mesia ray sohany ity ny tenako izay omenao anareo izao no ataovy ho fahatserovana. Jesosy tompo no nanolotra amin'ny ranomasina ho avotra. Jesus.
Jesosy Kristy izay efa nanomenao ny fanahy masina mba hanekenao azy ho Mesia. Sotronareo rehetra ity fa tindrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao natao fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay Andriamanitra, efa nandray arak'izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mavoky zany raha sakafo mifanjakany lanitra. Azo any miatrika ny fiainana ety an-tanyko. Nisaotra Tompo, mamy ny fitianao. Maranata, avia Jesosy Tompo. Amen. Ipetraka isika rehetra. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahavitany fanompoam-pivavahana. Misy ireto avantsika reto arabaitsika na vita fanamasinana fanambadiana. Ho amasinana fanambadiana ny 12 Desambra. Ravely Santrolotry ny Agence Rasoa Mananjara Fenoasina Marie Solange. Asa na oza reo. Reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Raha andria tsy voly radona antenena Landrisy, andre mampianta rina tiavina fifaliana. Ary amin'ny ilan'izy ireo dia mivavaka ho anareo ny fiangonana. Manintana ny sampana tsirairay araka ny voalaza amin'ny herinandro sambatra, herinandro ankalazana ny Krismasy, misy fankalazana Krismasy fanompoam-pivavahana isakariva eto manomboka amin'ny 20 Desambra, anasana antsika rehetra izany. Dia manaraka ny fipetrany fahamena ara-pahasalamana moa izany rehetra izany. Ny vaovaon'ny Sokoto, lazana ny mpikambina rehetra, ny kape, ny sakaiza, ny ray aman-dreny, ny mpiandraikitra, ny ray aman-dreny, ny ankizy, ny mpikambina ohatra ny 12 taona, anatrika fivoriana amin'ny asabotsy 12 Desambra amin'ny 3 arivo eto am-piangonana. Dia manantena ny fahatongavantsika rehetra fa zava-dehibe ny dinihany. Efa mandeha koa antsika rehetra ny commande bûche de Noël, fanohanana ny fikambanana, koa dia manaza antsika ndray anjara ny sampana Sokoto. Tonga amin'ny vanim-potoana fanaovantsika ny rojom-bavaka isika, ireo izay teraka Desambra tonga tsingerin-taona hitsangana. Ireo izay nahatsiaro fahasoavana manokana tiana hideran'Andriamanitra hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana fampitombona amin'ny-bavaka hitsangana. Ireo izay namony havany ho ampahirezana angatahana ny finoana avy amin'ny Tompo hitsangana. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay raha mbola afaka mifampivavaka, ary tena maminay zany fotoana zany satria tena fotoana ifampitantananay aminao Andriamanitra, ary nazahoanay izay nirinay sy nangatahany, nampahery anay tamin'ny fotoana maro samihafa ianao. Rojom-bavaka farany amin'ny volana amin'ity taona ity zany katsaroanay izay nisesisesy 12 volana izay. Niarahanay tateto amin'ny chapelle na tamin'ny tambanjotra serasera dia tsy tapaka zany volom-bavaka zany, ary maro no afaka mijoro fa nanavotra ny ainy zany. Koa mivavaka izay indrindrandrindra mampahery itavanay reto namony havana. Ianao no Andriamanitra ny fampiononana. Ampionony ianao ampahery, ameny ny banga, iaro ikarakara ny kamboty, itsimbina mpitondra tena, ka tsy hanan-java-mahory izy ireo, fa miaraka aminao zay mpiandry tsara.
ka ny fahatsarovana reny nodimandry reny ho zarytsika sy izary fanotra iatrehina ny fiainana dia mampionina azy ireo amin'ny anaranao zahay. Misy ny marary eto amin'ny fiangonana anan-tokantrano, tsy maintsy voatery miasa ny sasany, fiara fitaterana eny amin'ny toerana maro samihafa misy marary. Ko kasiny amin'ny anaranao izy ireo hanome herin'ny fanafody ampiasaina ianao no revitra mpitsabo, anatanjaka ny finoano ho an'izay tsy mampiasa fanafody. Hikasika azy ianao ka tsy amikina tahaka amin'ny diery izy amin'ny fahasitrana azy omeny azy, anamaivina ny fanentenany ary anavotra ny ainitsidina nandavaka, anasitrina ny retina rehetra, ny fahatanorany mody ny ray toy ny an'ny voromahery. Manana olana izay Tompo amin'ny tenanay, amin'ny vadinay, amin'ny zanakay misy ny tsy mody hatrany, olana amin'ny fitsarana any amponja ady taminy tsy vanona ny varotra tao, ohatra ny tsy mety ny fandraharahana kely ny vola miditra, ohatra ny tsy afaka olana zamin'izay ny taona mihazakazaka efa hifarana, tsy vita mitetika asa maro samihafa hatrehiny tokantrano. Mianta aminao zay Tompo, tananao tsy fofa mahavonjy tokoa ary sofinao tsy lalina lovina fa mahare. Aza vela ho efitra mampisaraka anay aminao ny fahotanay, omeo vahaolana izy ireo, ka omeo olona fitaovana hifampitantana aminy, ka hiala ny sagodim-panina rehetra eo amin'ny fiainany. Matoky izay fa zanakao sy ny tananao adidinao ihany. Nomenao fahasoavana reto avanay reto ara-nofo, ara-tsaina, ara-panara, piarahamonina, ara-pananana. Nomenao dimy sy fara amin'ny sasany, fahafahampanadinana, asa, fahasoavana hita maso ety an-tany, fahasoavana ara-panahy koa ny an'ny sasany. Savidin'ny fiangonana izy dirananao fandriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara, ka manome mihoatra no izay nantenainy ianao. Tehirizany menao azy mba tsy ho very, fa mba hahasoa ny tenany sy ny hafa koa. Tratry ny tsingery taona reto avanay reto, mampianaranay anisan'ny andronay nananay fohendry. Maro ny zavatra mifamafao, betsaka ny tsy nahatratra zao andro anio izao, izy reto nahatratra zany amin'izao volana Desambra izao. Ka ianao Andriamanitra ne efa nanome azy tombonandro fampitantana azy hamakivaky ny taona ary ho fifaliana hatrany miaraka aminao. Arakaraka ny tombon'ny taona, tombon'ny fitiavana anao, hitombo fahasoavana amin'ny lalana rehetra ho alehany, fa nataona mihoatra no nitsitsina maro izy ireo, ka tsy azo ny fandriky ny mpiaza na ny fanahy na ny ainy. Maro ny tiana angatahana, na ny mipetraka na ny mitsangana, na ny eto na ny tsy eto hatranam-pitan-dranomasina. Misy valim-bavaka azonay, misy kosa ny manirikiry anay, manorosory anay, manala baraka anay mihitsy ary eo amin'ny fiainana. Vangio zahay amin'izao volana Advento izao, zao fara amin'ny taona zao fifaliana miaraka aminay fandraisana ny Kristy amin'ny fanahy masina. Misy ny mampalahelo anay, misy ny irenay fatratra, fantatray fa iza mo nangatahany zanany mofo hanome azy vato, angatahany zanany azan-drano ka hanome azy menarana. Mahalala manome mihoatra no nangatahanay ianao na dia tsy mangataka azy. Meo anay tsirairay avy zay mahasoa anay. Naminaran'ny Kristy irery aminy. Amen. Tratry ny tsingery taonareo dia morary soa indrindra mahazo toerana tompoko. Iroso amin'ny fahaloran-tena amin'ny lalan'ny rakitra isika, eo ny dekona andamina izany, eo ny antokopira nafanany fotsika ho amin'izany.
kaiaro anareo mpamirapiratra ny tavina aminareo eneny ito kaiantra anareo nandrandra mitavina aminareo eneny ito ka anome anareo fiadanana. Petraka ivavaka mangina isika. Ny zanak'ondry izay ny vonona dia miendrika ny ray ny hery sy ny fahendrena, ny faherezana, ny aja sy ny saotra ny voninahitra. Ho an'Andriamanitra rerana ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia fampikopakopaka tsika amin'ny olona akaiky sy ny soara tompo.